Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabantsika reraka afinaratra dia rakamisy fa 2020 ny volana oktobra ity miarabantsika milalana izao mofinaina izao ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ny mofinainantsika anio dia ny marika toko 512 ka hatramin'ny 720. Marika toko 512 ny andininy 220 ka hatramin'ny 720. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary noho ny hariva satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata. Diavy Josefa avy Arimatia lehilahy manan-kaja izay isan'ny Sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa. Ary saniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny vatan'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy. Ka dia niantso ny kapiteny akao aminy izy ka nanontany azy na efa maty izy izy na tsia. Ary efa nomeny an Josefa ny faty, ary izy nividy hariry madinika dia nampidiny ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy. Dia nanakody vato eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, ary Maria Magdalena sy Maria renin'i Jesosy. Josesy dia nijery izay nametrahany azy. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ny nandevenana an Jesosy no tantarain'ny marika eto ry havako. Marina loatra fa ny antony tantaran'ny mpanoratra ny filazantsara ny nandevenana an Jesosy amin'ny Tsiprieny mihitsy dia hanamafisana fa olombelona izy ary nandalo ny fahafatesana. Tahaka ny fahafatesan'ny olona, olombelona rehetra, ary nandalo izany dingana izany kanefa miharihary fa tsy fahafatesan'olombelona fe fahafatesan'olombelona fa fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa izay miavaka satria sady olombelona no Andriamanitra Jesosy. Na izany amin'ny lafiny ara-potom-pinoana ho isika teo dia miharihary maha olombelona mety maty an Jesosy ny tantarany antony andevenana azy, ny fitantarana andevenana azy. Fa na izany ara dia misy lafiny zavatra manokana koa ny antony hitantaran'ny filazantsara ny nandevenana an Jesosy. Ampitodihana antsika fa ny fahafatesana dia zavatra izay ataontsika hoe ao anatin'ny tokotanim-piainan'ny olombelona rehetra. Ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny ny fiarahamonina izay taonjato iainantsika dia fiarahamonina atao mamafa ny lanjany antsoina hoe fahafatesana. Mamafa ny ary manao ara tsy miresaka ny fahafatesana mihitsy. Ny fivavahana kristiana ry havako tsy mandositra ny fahafatesana mihitsy. Ny fivavahana kristiana tsy mandositra ny fahafatesana fa miatrika ny fahafatesana amin'ny finoana. Tsy mihery ny fahafatesana ny fivavahana kristiana fa ny antony hitantarana ny hahafatesan'ny tompo sy ny tsanganany tamin'ny maty dia ahafahan'ny kristiana miatrika izany fahafatesana izany amin'ny finoana. Tsy mamafa ny dindon'ny fahafatesana mihitsy ny fivavahana kristiana fa manaiky fa mety maty ny olona saingy velona kosa izy ao amin'ny tompo. Hotsika manao hoe ny fiarahamonina misy antsika dia fiarahamonina izay toy ny tsy miraharany antsoina hoe fahafatesana. Samy hafa mantsy ny hoe tsy miraharany fahafatesana noho ny tsy manao zava-dehibe ny fahafatesana noho ny amin'ny finoanan'i Kristy sy ny hoe tsy miraharany fahafatesana, no tsy miraharany fahafatesana dia tsy miraharako ny fiainana. Izay no antsoina hoe nihilisma, izay filozofia nivozina tamin'ny 720 ity, izany hoe mihevitra ny olona mihevitra fa tsy heviny ny fahafatesana dia hevitra koa fa tsy heviny ny fiainana. Fa ny olona mahatsiaro fa ny fahafatesana dia eo mandrakariva dia mandresa ary mahatsapa ny herin'ny finoana ao amin'ny Kristy Jesosy dia manome toerana mampisy heviny ny fiainana ka manarara ohatra ny fiainana iarahana amin'Andriamanitra. Hotsika hoe ny taonjato iainantsika dia taonjato izay manamaivana ny fahafatesana, tsy miraharany fahafatesana dia tsy miraharaha koa ny fiainana, tsy miraharaha iny. Ny tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy nihoatra ny 30 taona ny fahaelana velona na 70 taona. Raha atao amin'ny ankapobeny dia mbola any amin'ny 30-70 taona any ny fahaelana velona. Raha ela velona indrindra. Amin'izao rehetratsika sao dia tena fahalazaina hoe zava-dehibe ny 20 taona, 70 taona mbola misy mihoatra izany aza.
dika zany de tena saika manamarika ny fiainan'ny olona isan'andro ny fahafatesana. Etsora de misy toe-tsaina zay tia ny filazantsara ananatsika manoloana ny fahafatesana. Ny jiosy dia nanana fijery manokana momba ny fahafatesana ny testamenta taloha. Azay fijery zay no hita amin'ny fahafatesan'ny tompo eto, amin'ny fikarakarana ny fahafatesan'ny fandevenana eto. Josefa van Arimathie hoy ny filazan'ny jaona azy na hitatsika eo amin'ny filazan-tsaramasina araka ny jaona. Dia jaona toko 7:20 ny 9:20 dia mpianatra Jesoa. Mpianatra Jesosy sangy noho ny tahotra ny vavan'ny Jiosy noho ny andraikitra izay nitazominy Sinédiona izy ho lambony zany mpitsary zany dia tian'i Jesoa izy ary nanaraka ny fampianaran'i Jesoa hoy ny filazan'ny Marka hoe te miandry ny fanjakan'Andriamanitra. Dia jereo tsara fa ny filazantsaraka Marka dia miteny hoe filazantsarany Jesoa na ny fanjakan'Andriamanitra dia efa tonga tamin'i Jesoa. De Marka eto miteny hoe Josefa van Arimathie niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dika zany dia efa toy ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Josefa van Arimathie. Zay le mahatonga ny jaona miteny hoe mpianatra Jesoa mangingina na i Nikodemosy na i Josefa van Arimathie samy olona ambony. Nikodemosy moa mpampianatra fariseo raha oharina jerena ny solomaso ankehitriny dia mpampianadalana mpampianatra amin'université. Raha ohatra kosa ka ndeha ataontsika hoe i Josefa van Arimathie dia mpikambana amin'ny Sinédiona zany azy lazainao mpitsara ambony teo amin'ny Jiosy. Dia inona no nitranga rehefa maty Jesoa dia nijoro Josefa van Arimathie. Nanana fasany izy zay navahana tamin'ny vatolampy zany hoe fasan'olona ambony zany ary mbola tsy nandevenana no filazantsara. Dia mbola tsy nandevenana mihitsy io fasan'io. Dia nangataka ny fatin'i Jesoa tao amin'ny Pilato. Zavatra sarotro zany raha mitoerana misy an'i Josefa van Arimathie. Sarotro zany satria mety ho alan'ny Jiosy izy, mety ho sahirana izy fa zao nijoro izy. Nijoro izy noho ny fitiavana an'i Jesoa dia nangataka ny fatiny Jesoa tao amin'ny Pilato mba handevina azy. Misy ireo zokiray aman-dreny zay mbola tao anatin'ny fianarana ny vazaha tamin'ny andro talohan'ny fahaleovantena zany dia saika mahatadidy ny tantaran'ny Antigone. Antigone dia misy tantara kely zay mivoaka sisidra diso taty aririndriny ady lehibe faharoa fa nisy aty amin'ny taona 2020 taty dia nisy vehivavy tovovavy ny Antigone izay nanana anada dia tany Taiba moa no niseho ny tantara ary dia nanana anada izy anada anankiroa dia Eteokla sy Polynice raha tsy diso fitadidiko azy zokiray aman-dreny mahatadidy azy tsara. Eteokla sy Polynice dia niady fahefana izy roa lahy reo zany somary niady fahefana ary nifamono mihitsy ary dia rehefa nifamono izy dia inona no nitranga ilay mpanjaka nandimby zany mpanjaka Créon lay mpanjaka nandimby dadatoan'ny Antigone dia rehefa maty zany izy roa lahy reo niara-maty zany satria nifandrobaka fahefana niady fahefana izy andimby indray dia nankanjo maty famono zany izy moa dia Créon nandimby azy le raha landray zany nantonga mpanjaka ary rehefa tonga mpanjaka la landray dia tsy Eteokla ihany no nomeny fahasanana rehefana tamin'ny fomba ataontsika hoe mendrika. Fa i Polynice kosa dia ozy manao hoe tsy lamboto io raha tsy toetra io no zany dia avelao izy anjaanja ny fatiny. Dia navela ny fatiny teo amin'ny masoandro ary navela ho an'ny voro manidina teo ny fatiny Polynice. Ny Eteokla kosa nalevina. Dia ilay anabaviny izy roa lahy reo zany Antigone anarany dia tomany isan'andro makeo amin'ny fatiny Polynice. La malahelo ny tianadahany zany. Ny antony dia mahita ny hoe tsy tsara levenana lay anada. Dia ina no nitranga lasa zany lay anabavina zany Antigone
teny tamin'ilay mpanjaka tamin'ny créon lay analandray nitokampanjaka rehefa iny ny ty ataonao maniny izy tsy alevinao sy ny sisa miangatra ianao sy ny sisa rehetra iny ny ty ataonao dia tezitra indray le mpanjaka randray ihany moa zany sady mpanjaka dia milohany Antigone no izy izay niady fo mba hanana ny tianata iny toerana azo ilevena araka ny tokony ho izy dia inona no nitranga voatery zany tezitra créon dia nomeloha no faty ary ho alevimbelona i Antigone ho alevimbelona dia nalevimbelona i Antigone ary eo ampanidinany fasany Antigone no inona no nitranga nitoka saina tapoka nisy nandreny mpanjaka raha tsy diso le tantara dia nandre fa kay Antigone dia fofombadin'ilay Hénon zay Hémon zanaky créon ay fofombadiny zanany andra ny teny zany vinantony ihany zany Antigone zay vao nezakazaka namono fasana kanjo efa nananto tena efa maty i Antigone ary maty koa moa zany Hémon ary efa maty zany Antigone sy maty Hémon dia namono tena koa ny vadiny créon zay moa lay ataontsika hoe tragédie fa le tia tetena le tantara dia zao nanomboka teo amin'ny tantara io dia toy ny lasa sotoavina universel lasa sotoavina iraisam-pirenena hoe ary droit mihitsy arany hoe ny olona dia tokony hanana fasana izay mahamendrika azy na inona dia tokony hanana fasana izay mahamendrika azy fa tsy avela ho viravirain'ny vorona na ho an'ny biby na avela ho lo na tahaka zany ary izany toetsainy zany no ataontsika hoe nasehony filazantsara eto nanekeny Josefa avy any Arimaty mikarakara ny vatan'i Jesosy nafoiny nienatra ataontsika hoe nienatra ny tahotra zany rehetrany dia noreseny no ny fanajany sotoavina hoe tsy mety kosa raha avela ho lo na avela tamin'izany fotoana zany tsy na rehefa ohatra ka ohatrany olona nombona tamin'ny azo fijaliana tahaka an'i Jesosy dia rain'ny Pilaty dia ariana fotsiny eny tsy alevina raha tahaka raha toa amin'ny lalàna romana dia tsy alevina fa avela ho atsipy ho an'ny biby ho an'ny voromanidina ilay faty tsy zakany Josefa valy Arimaty zany tsy zakany ihany mety nahita ny Jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana fa tsy zakany tsony ny ahita ny fatin'i Jesosy ho viraviraina satria ho an'ny biby na ho tsisy asiny tsony dia nofoanany ny tenany zany hoe nanaiky izy nidina tsy nifoanany ndreseny ny tahotra ka dia nanatona amin'ny Pilato izy tsy mampanina azy tsony enjehiny olona no alan'ny olona fa zao nanaiky izy no ilay hoe tokony ho karakaraina ny fatin'i Jesosy fitiavana an' Jesosy tsy hoe fanompontsampy zany ry avako malala tsy izay mihitsy fa tena ao anatin'ny tokotany ny antsoina hoe mahaolombelona ary anankiray amin'izay amatarana no antsoina hoe fandrosoana civilisation dia zao ny fanajana ny fatin'ny olona mba tsy hoe ho viraviraina ao amin'ny soratra masina maka ny Deutéronomie toko faha 1 andiny faha 2 sy 3 sika dia mahita fa tsy averan'Andriamanitra mihitsy ny faty aparitaka eny amin'ny tanàna fa toy ny mandoto ny tanàna ary toy ny fanaovana tsy nitsinina ny olona bokyny Jeremia mpaminany toko fa 9 Ezekiel toko fa 7 zany rehetrany dia mitantara fa kapok'Andriamanitra sy famaizan'Andriamanitra ny dikany hoe tsy firaharahiana ny fatin'ny olona zany hoe ny olona izay nanota ny olona ratsy ny olona tsy mendrika ny olona izay totsika hoe faizan'Andriamanitra zany hoe tsy raharahiana ny faty fa avela ny faty ny avela ho lo hiparitaka tsisy heviny fa ny civilisation jiosy nanao kokoa ny testamenta taloha dia tena mampianatra isotra masiny io hametraka hanao ny fandevenana araka ny tokony ho izy ndrendreka malala raha mpiarina amin'izao tontolo tenantsika izao dia izao hotsika manao hoe nihilisma zay hitatsika kehitriny dia mamafy fa izany rehefa tsy eo anatrehantsika ny fahafatesana dia tsy tsapatsika ny tena lanja ny famonjenana nataon'i Kristy rehefa fatatsika ny lanja ny fahafatesana dia fatatsika ny lanjany sy ny asarobidiny famonjenana nataon'i Kristy tao amin'ny azo fijaliana fa rehefa aletika ao anatintsika hoe sy maty tsisy dikany maty inona moa ny fahafatesana tsisy heviny koa nge mifiainany mandava dia amin'izay fotoana izay tsisy heviny koa ny famonjenana nataon'i Kristy fa rehefa fafantaritsika fa rehefa ataontsika eo an'lohantsika ny fahafatesana
ka tazantsika ny amafiny zany izay ny mahatonga antsika miatorako amin'ny azy fijalian'i Kristy ka mahatonga antsika mahatsiaro ny tenin'i Jesosy izy ny fananganany mahatsy fiainana. Zany rehefa koa malala ny fahafantarantsika ny lanjan'ny fahafatesana no mahatonga antsika koa mahafantatra ny lanjany antsoina hoe famonjena. Ny fangiry firintsika eo anoloan'ny fahafatesana mahatonga antsika mifaly amin'ny fananana Kristy sy ny fahatsiarovana fandresen'ny Paska. Ny kolotsaina malagasy rehefa koa malala itsika malagasy dia tena manao zava-dehibe nataontsika hoe fandevenana. Ary everiko fa ny toy ny tantaran'ny filazantsara tony dia mamerina ao an-tsaintsika fa isan'ny sotoavina izay tokony ho tazonin'ny kristianina ny fifanontronana ao anatin'ny fandevenana, ny fikarakarana ny fandevenana, ny fanajana ny nofo mangatsiaka ny olana ny maty. Ny dikany hoe manome toerana azy ireny, manao azy ireny ho tsara levenana rehefa koa malala, tsy hoe fanompo-tsampy mihitsy. Aza donono zany fa raha ianao kristianina koa veny mbola ino fa ino miherin'ny matina zavatra tahaka izany dia tsy mevera tena. Fa ny tokony ho izy dia izao isan'ny sitrapon'Andriamanitra ny ananan'ny olona, ny fikarakarana, ny ataontsika hoe fanajana ny ray aman-dreny ohatra, na fanajana ny zanaka, na fanajana ny olon-tiana dia atao tsara levenana izy. Apetraka amin'ny toerana tokony handevenana azy fa tsy sanatria hoe ariana na tsy rarahina na atao anaty fako, sanatria zany. Tsisy an'izany moa fa ilazana hoe tena ao anatin'ny tokotany tsy maha-kristianina mihitsy ny fikarakarana ny fandevenana ny olon-tiana tahaka izay nataony Josefa avany Arimatia. Dia ateo ihany, zay moa zava ho azy ny Jiosy, ateo ihany ny Jiosy ny hoe ny ray aman-dreny na ny fianakaviana ny olon-tiana dia atao tsara levenana izy. Hitantsika fa mifinosina volaza moa hoe ara hoe Nikodemosy no nanositra miora ny vatin'i Jesosy, Nikodemosy. Dia ateo ihany fa ny malagasy moa manana an'izay toe-panahy zay hoe mikarakara ny maty dia mandevina azy mba ho tsara levenana izy. Fa nitandremantsika fotsiny malagasy rehefa dia ny malagasy dia manana ny ataontsika hoe ny fahafatesana amin'ny malagasy tsy mitovy kosa amin'ny fahafatesana izay lazain'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny tokony ny iraisana zany dia izao atao tsara levenana ny maty dia ampy izay karakaraina izy satria tiana fony fahavelony dia ampy izay. Zay tena maha-kristianina. Adidin'ny kristianina ny mifanotrona kosa mandritra zany fandevenana zany, adidy zany fanotronana sady fanajana ny velona zany no fikarakarana tahaka izay nataony Josefa avany Arimatia ateo ihany. Fa raha ohatra ka fa ny kolotsaina malagasy kosa nefa tsy mijanona ateo amin'izay tena maha izy azy. Zay no tsara zavaina le avako malala. Ny amin'ny malagasy dia misy antsoina hoe rite de passage isan-karazany. Misy antsoina hoe rite de passage zany hoe ny fiainan'ny olombelona dia voazarazara isan-karazany, misy dingana maro isan-karazany. Ohatra hoe any ekipo ny olona dia teraka izy dia dingana anankiray izay avy any ekipo ka izy mahita masoandro dingana ray izay. Satria dingana ray izay dia misy rite de passage. Inona rite de passage zany hoe raha voateraka ny ankizy, voateraka ny zaza avy any ekipo izy dia manjary mahita masoandro dia iny ilay misy ohatra hoe ilay misy fomba atao zany. Manomboka eo amin'ilay fahaterahan'ilay zaza iny misy fomba atao, misy rite de passage ohatra hoe mivoaka hitany. Zany hoe aseho masoandro izy dia aseho masoandro izy, zay ilay fomba malagasy. Zay ny hoe mivoaka hitany, rite de passage anankiray izay. Zany hoe misy fiovana dingana anankiray. Dia rehefa tonga indray izy avy any amin'ny fahazazana, toa hoe voateraka iny izy dia mandeha kelikely eo zany, mbola ataony hoe zaza rano, mbola tsy olona iny, mbola ataony hoe zaza rano iny, mbola tsy meny anarana koa ary iny. Dia kelikely eo ataontsika hoe roa taona eo, telo taona eo na tahaka izany na nalatsaka kely, dia zay no vao atao hoe zaza. Dia misy rite de passage indray eo, zany hoe iny ilay ataony hoe alavolon-jaza. Alavolon-jaza zany hoe ny alavolon-jaza dia rite de passage zany hoe miala avy any amin'ilay tena mbola mahazaza minono azy, ilay mbola mahazaza rano azy, miditra ao anatin'ny tokotanin'ilay fahazazana ankizy be, zaza be be mbola zaza izy zany eo. Dia misy rite de passage iny antsoina hoe alavolon-jaza, zany hoe fitanadingana manaraka.
azonao tsara fa rehefa manao asa mora mba fantatry ankizy koa zany ala volonjazy zany zao nafantatry ny ray aman-dreny alaina ny sahafa de misy vary eo de misy trafokena de asiana vola ao anatiny de itezana ny volan'ilay zaza de atao amin'ilay vary de ahodina ilay sahafa de atsoina atao le kizy kely zazakely rehetra de manao fandrombaka eo de mifandrombaka mihinana an'ilay vary miaraka amin'ny trafokena sy rehetra zany eo de mioraka ina dikan'iny zany hoe de hoanina lay volo zany hoe hoanina zany le vary misy volo hoan'ilay kizy kely tsy detra tofana volo be de manao zaratsika mbolo ray naroa ny dikan'iny de ny hoe tiana lay zaza tiana zany lay zaza teraka iny tiany iny ifindra ao anatin'ny lay rite de passage lay ala volonjaza zany de fandraisan'lay tsory amin'ny teny frantsay hoe club fandraisan'lay fiombonan'ireo ankizy kely be deabe reo club an'ireo zazakely reo ity zaza ity zany hoe fidirana ao anatin'ny vondron'ireo zazakely be deabe reo izy zay lay ala volonjaza rite de passage zany ny hoe fidirana ao anatin'ny tokotanin'ny fahazazana miala avany amin'ilay hoe mbola marefy mbola mihena vava sy ny sisa miditra manaraka ohatra koa ny sambatra ohatra zany ny sambatra aitsika ny hirany lolo ny sambatra ny zaotsika koa ny famorana zany dia rite de passage miditra amin'ny fotoanany fahamaotina ny zazalaza ny miala miditra anatin'ny fiainan'ny miditra izy zany ao anatin'ny fahamaotina ka hiditra anatin'ny fiainana tsony hoe zatovo na ny fahatany rano hiditra ao anatin'izay izy dia rite de passage ny famorana tahak'izay nisy be deabe ny rite de passage zany hoe fidirana ao anatin'ny dingana vaovao ary isaky ny miditra ao anatin'izy iny de misy fomba zany hoe efa misy hiérarchie mantsy natanatohatra fiarahamonina malagasy fa tsy hoe bambaray be fotsiny misy hoe zaza kizy zatovo tanora lehibe misy isaky reny rehetra de misy rite de passage hidirana ao anatiny ny fanambadiana de rite de passage misy zavatra tsy maintsy atao zay ny dikan'ireny hoe misy kabary misy inona dia fidirana ao anatin'ny fahalehibiazana tsy mbola lehibe mihitsy ny taona malagasy amin'ny malagasy raha tsy manambady raha mbola naifily tsy ny taona no mitondra ny fahalehibiazana fa ny fanambadiana dia ny fahafatesana dia rite de passage rite de passage ny fahafatesana hoe rehefa maty ny olona tamin'ny taona malagasy dia alohan'ny idirany ho tonga razana de mandalo ny fahafatesana izy aloha mandalo ny fahafatesana sy mandalo ny famadiana zay ny maha rite de passage azy eo no mahatonga atsika mitandrina itsika zany raha ohatra ka hoe mikarakara ny fandevenana de amin'ny maha kristianina ny tokony anaovana azy zay fotsiny ihany fa tsy amin'ny lafiny hoe hijereny ny fiarahamonina malagasy azy izay no mahatonga atsika manazava tahaka zao ry avaka mba tsy ampifangaroantsika ny maha kristianina atsika amin'ny maha malagasy zay misy sotoavina imbonana fa misy sotoavina koa tsy ombonana ny hoe raha ohatra ka amin'ny taona malagasy any de amin'ny malagasy zany de ny faty any de maloto oka de tsorona tsy mitovy amin'izao fomba fijery ny jiosy zao marina aloha fa ny jiosy de metrehtre ny faty de maloto fa de zay mikasika faty de maloto fa lalina lavitra noho zany ny fijery malagasy amin'ny malagasy keo de maloto ny eritreretinao fa tsy mahatonga miteny hoe fatymby ny faty de ilazana zavatra ratsy fa tena hoe sanatry fatin'olona tsy ilana azy sanatry fomba fiteny zany de ilazana hoe tsy tena milaza zavatra mifaty de tsy madio tamin'ny malagasy tsy madio dia zay no mahatonga ny hoe rehefa maty ny olona malagasy tsy miantso mihitsy faty ho razana etsika hoe misy razana mihitsy fiakonoatra androany tsy razana zany iny amin'ny malagasy fa faty fa kio tsara n'le torojentsika fitsekema famoapaty fa tsy hoe famoahana razana tsy fiteny zany razana zany zavatra hafa mihitsy amin'ny malagasy tsy misy zany hoe misy razana miditra ao ambotately fa sanatrina misy razana miditra ao ambatonakanga tsy ohatry zany faty ny ilazany malagasy an'io dia faty rehefa maty ny olona de faty izy zany amin'ny malagasy faty io ary io dia alevina de zay dia io faty io dia ny very malagasy hoe maloto zay mahatonga hoe misy olona indrindra ny mpanompo sampy indrindra de tsy miditra hatrano misy faty izy satria mandoto ny sampiny io mandoto tsy miditra an'io izy misy vohitra eto Antananarivo ohatra hoe makamin'ny faritra Bomanarina iny ianao be dia be ny toerana na misy etana zany tsy miditra hatrano misy faty zany no miantony ala tantara dia satria no eritreretin'ny olona fa faty de mandoto
ny fivavahana kristianina mifanohitra am'izany fanohatra amintsika kristianina na maty isika na velona dia an'ny tompo ihany tsy maloto zany io fa an'ny tompo io na maty tsy rehefa velona io dia an'ny tompo ary rehefa maty io dia any devoly ahatsy zany ka na velona na maty isika io Paoly amin'ny Romana dia an'ny tompo ihany madio velona madio koa io maty no zany dia karakaraina io fa tsy misy hoe tsy kasihana io tsy atao an'izao io ny finotsiny afaka malala dia miatrika sa miatrika ny fahafatesana fa tsy manao akamosana tahaka zany na mandosotra tahaka zany tsy finoana kristianina zany no zany dia karakarainao ny rainao sanatria ny reninao sanatria natahaka zany fa na velona izy na maty dia reninao ary an'ny tompo mandrakariva izy adidinao zany dia ny taona malagasy na izay moa zany rehefa maty ilay olona dia avelany ao izy dia io mananarotsika mampianatra moa eto dia ny taona malagasy dia nanazava fa mizara roa ny tontolo dia ny tontolon'ny velona sy ny tontolon'ny maty ny tontolon'ny velona dia zao hitantsika hita maso io zao ny masoandro ny rivotra ny hazavana zany tontolon'ny velona ny velona ny mila ny masoandro ny mila ny rivotra mila ny hafanana mila rano ny maty kosa dia tsy zay tontolo zay dia efa ny sarahana andrena-ponomerina mihitsy kapahana andrena-ponomerina io ny hoe mizara roa ny tontolotsika dia ny tontolon'ny velona sy ny tontolon'ny maty ary ny tontolon'ny velona dia zao hitantsika zao tontolon'ny maty kosa dia ny atsika ny aizina sy ny tahaka zany zay mahatonga ny hoe hoy andrena-ponomerina didina andrena-ponomerina io ny hoe ny velona dia atao ao anaty zavatra velona na ny trano dia atao amin'ny hazo atao amin'ny bararata atao amin'ny volo atao amin'ny zavamaniry satria tontolon'ny velona zavatra misy aina ny kabarana andrena-ponomerina mihitsy zany ny tojato valabiny folo ny maty kosa dia atao amin'ny zavatra maty na matériau inerte atao amin'ny zavatra maty zay no tonga ny hoe ny fasana dia natao tamin'ny fasika tany vato sy ny tahaka zany zay le dika le teny malagasy hoe nivoaka tamin'ny varavaran-kazo izy dia niditra tamin'ny varavaram-bato niala tamin'ny tontolon'ny velona izy ary nakao amin'ny tontolon'ny maty zay mahatonga ny hoe rehefa maty ny olona dia napatoriana ambony rangolazy ambony varavaravato dia rehefa napatoriana teo zany izy dia miandry izy iny amin'ny zavatra mitranga finosina izy finosina lambamena finosina lambamena ny antony namonosana azy io misy civilisation ny antony namonosana azy iombona n'ireo ataontsika hoe anthropologue rehetra mandika fiarahamonina malagasy dia ny hoe ny antony namonosana ny maty rehefa maty izy maty zany olona dia finosina lambamena izy ny antony namonosana azy dia zao iny lambamena iny dia tsy afa-tsy akory fa iny lay frontière na iny lay mampisaraka ny tontolon'ny maty sy ny tontolon'ny velona rehefa finosina izy zany dia tsy mahita hazavana intsony rehefa finosina dia tsy mahita hafanana rehefa finosina dia tsy mifanerasera intsony amin'ny velona tsy miditra ao anatin'ny tontolon'ny velona izy zany fa iny lambamena iny mampisaraka azy amin'ny velona sy ny maty dia izany toetsainy zany no mahatonga zany toetsainy zany no nahatonga ny olona nanao zava-dehibe ny famonosana ny lambamena malagasy io zany finosiny mba hahatonga azy tsy mitafito anatin'ny tontolon'ny velona dia rehefa maty izy dia apetraka eo amin'ny apetraka ao amin'ny soalana lay ambany iny antony hoe soalana nray koa moa lay ambany izy zany natao hoe soalana fagnany ambany iny nandray ataony le ampandrino omby avelo lay faty rehefa ny finosina tsara izy zany dia avela ao ny antony aminosana atsika dia zao mba tsy izy finoana moa zany finoany gasy zany dia ny hoe izay fatatsika fa tsy marina raha-pilazany tsara fa ny antony nazavana an'izao dia mba tsy aheritreretanao an'izany anafahanao ny finoanao mba hatonga azy olona ny filazany tsara dia rehefa rovotra lay zay mahatonga ny hoe rehefa rovotra le lambamena dia mihazakazaka ny olona mamono azy satria no heveriny finoa fa hoe rehefa rovotra le lambamena dia tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny velona le faty dia manjary tsy mety tsy tokony ahita hazavana ntsony izy tsy tokony ahita hafanana ntsony izy fa tokony ho ao anatin'iny tontolon'ny maty iny ihany dia finosiny foana iny finosiny foana iny finosiny foana iny dia apetrany eo amin'ny tany afagany ambany izy rehefa maty aleviny eo ampitaony eo afagany ambany eo zany faty iny dia apetrany eo ambany eo iny dia avelany itsika ialan'ilay rano satria ny rano dia ao anatin'ny tontolon'ny velona fa tsy an'ny maty dia avelany itsika eo rehefa maina tsara dia zay izy vao manao antsony hoe famadihana izay midika hoe
famadihana tsy ahodina litsy fa avadika zany hoe miala avany amin'ny tontolony maty am'izay izy de miditra ao anatin'ny tontolony razana. Ny famadihana zay marite de passage azy zany hoe miala avany amin'ny tontolony maty izy de miakatra makany amin'ny tontolony razana. Eo la ivavahan'ilay malagasy, eo la inony zay vo teneny hoe razana. Tsy razana izy raha tsy efa tafala vao amin'ny tontolony maty ka makany amin'ny tontolony razana. Ny famadihana dia fomba, tena fomba izay famindrana lay faty makany amin'ny tontolony razana ka iny lay teneny hoe raha razana tsy tafo azy iady vomanga. Tsika manao hoe rite de passage, misy rite de passage ny fahafatesana sy ny famadihana. Misy fomba zany ao atao. Ary io fomba nefany de misy lafin-javatra maro tsy mifanaraka intsony amin'ny filazantsara satria misy finoana. Tsy mijanona amin'izao finoana tantarain'ny filazantsara zao hoe mijanona tahaka ny karakarany noho ny fitiavana de mijanona treo ihany. Ny kristiana zany tokony hijanona hatreo amin'io ny karakarana ny Jesoa io zay tokony fona kristiana. Lay sotoavina universel hoe ny maty de alevina de any tokony alevina amin'ny fasan-drazany, ny alevina amin'ny toerana tokony manana an'izany, anana zay fahamendrehany zany, izay zany de eken'ny filazantsara ary ekeny zao tontolo zao hatreo ihany. Ny ambadik'izay dia zavatra hafa tsy ara-pilazantsara intsony. Satria ny famadihana dia rite de passage, zany hoe lay faty indray zany de lasa razana. Tsy manaiky an'izay ny fivavahana kristiana. Tsy manaiky an'izay ny ataontsika hoe ny finoantsika. Ny finoantsika de tsy ny finoa kristiana tsy manao hoe lasa razana ny olona de lasa hita ny razana tsina de lasa manakaiky an'Andriamanitra indray izy. Ary manetram-pamagnarana de misy ny antony hoe maninona moa ny mpanjaka tsy navadika, ny mpanjaka tsy navadika teo amin'ny tolomakata satria tsy maty izy. Satria miambo izy de tsy maty izy, miambo zany tsy mandalo fahafatesana izy. Ary tsy mandalo fahafatesana izy de tsisy rite de passage. Izy zany dia vao maty izy dia tonga de mitoy ny fahafatesana, tonga de velona miambo fotsiny izy fa tsy maty. Zay mahatonga hoe tsy avadika izy. Ary zay mahatonga hoe fasan'ny mpanjaka dia natao tamin'ny hazo. Fa sy natao tamin'ny vato satria tsy niditra ao anatin'ny tontolon'ny fahafatesana izy fa tonga de avaty amin'ny fahaveloma de nakany amin'ny tontolon'ny razana. Zay mahatonga ny hoe ny mpanjaka tsy nisy andao amadika andradama tamin'ny andro taloha zany tsisy an'izany zany. No lay hoe tsara ny afatanantsika zany satria tsika mitaiza taranaka mba tsy hanaovanovany foana. Hoe inona moa zany ny dikan'izao ohatry mba hananany kristiana ny dikany zavatra atao hoe tsika dia tsy mamadika noho ny antony ohatran'izao. Fantatrao ny dikany zavatra ataonao ary fantatrao ny antony tsy hanaovanao azy fa tsy hoe tsy fanao fotsiny le izy fa zay ny antony tsy hanaovantsika azy. Ny famadihana dia misy fomba be dia be amin'izay atao satria rite de passage io de misy fomba isan-karazany fanandrona, antso atao amin'ny maty, misy be be misy fomba isan-karazany izay tsy mifanaraka intsony amin'ny filazantsara. Eto am-pamagnarana afaka de tia-patsiaranao zany hoe na inona de ity ny zava-dehibe reto zava-dehibe reto. Ny fitiavana de mandresy ny hakansoana rehetra zay nananany Josefa avy any Arimatia. Ny fitiavana an'i Jesoa de nahatonga azy nandresy ny tahotra sy ny hakansoana ka nijoro nangataka ny vatan'i Jesoa. Fa ny faharoa de izao, ny mpino kosa de manana adidy ikaraka anao zava-dehibe ny fandevenana. Zavatra tokony ataon'ny mpino zany, fifantronana tokony ataon'ny mpino zany. Tsy enatra zany, tsy fanompo-tsampy zany, fa tokony ataonao tsy hoe satria anao kristiana de tsy irarany marina fa misy tenin'i Jesoa manao hoe aleo maty devana maty ao aminy. Ekena fa jereo tsara lay contexte antenenan'ny tompony iny. Fa raha ohatra kosa ka hoe misy rahan'Andriamanitra la zavatra manokana ka ataontsika hoe mifanohitra na maromano koa ohatra hoe lasa tsy misy tokony ataonao zava-dehibe noho ny Andriamanitra zany, noho ny Andriamanitra. Zay fotsiny tiany tompo teneniny. Fa zany koa tsy milaza hoe za de tsy andevina ndraiky, tsy andevina ndreniko, tsy zay loatra. Fa tokony mipetraka tsara zay le afaka malala hoe ny kristiana de manaja ny fiarahamonina ka raha misy havana, misy raha aman-dreny de tokony hotroninao zany, tokony ataonao zany arak'izay azonao atao raha tsy noho ny antony manokana. Ny finoana kristiana tsy mandrava za sotoaviny zany mihitsy fa tokony atao zany saingy mijanona treo ihany, tsisy fanompo-tsampy, tsy misy hoe fanajana amin'ny hoe tahotra ny fahafatesy an'izany. Ary farany de tokony atsaika rehefa koraha de ity ny kristiana de tsy mazotra ny fahafatesana fa miatrika ny fahafatesana noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo.
ny fahafatesana de efa resin'ny Kristy to amin'ny azy fijaliana ka tsy antosiratsika fa atrena amin'ny finoana lalam-piainana ny fahafatesana amintsika ka izao ny finoantsika ny Kristy mahatonga atsika mahatsiazo amin'ny fandresena ny fahafatesana zao. De ny tompony ampahaona ravako malala ary ato ingane mba ho tahaka an'i Josefa fa ny Arimatia ianao ho tia an' Jesosy amin'ny fonao ka sa hijoro vavolombelon'ny fitiavana azy na inona ary faharoa raha misy olona milanao mila pahirezinao noho ny fahoriana de anao tahaka an'i Josefa fa ny Arimatia ianao ho sakaizan'ny olona ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny zavatsarotra fa tsy hoe hamela azy ao anatin'ny zava-manahirana. Vavakisika tompo misaotra anao zahay fa ny fiainana kristianina de fiainana feno fitiavana, fiainana feno famindram-po, fiainana feno fifanohana sy fifanampi. Ary misaotra anao zay no ny amin'ny tantaran'andevenana anao Jesosy izay ahatsearovanay fa tokony ho jovo vavolombelon'ny fitiavana zahay na mora na sarotra de ny fitiavana nataonao hijoroana vavolombelona. Misaotra koa zahay fa ao anatin'ny fiarahamonina de betsaka ny trangan-javatra ahitana fahoriana ny namanahy misy manjo ny fianakaviana mpiarabelona mety mandalo zany de misaotra tompony amin'ny fahazavan-tsainao menao fa manana didy izay ifanotrona amin'izy ireny, ifanampy amin'izy ireny, tsy eritreritra azy ireny ho maloto, tsy eritreritra azy ireny ho resy, tsy eritreritra azy ireny ho maivana fa mampahery azy ireny ary mampitraka azy ireny, manao zava-dehibe ny fahoriany, manao zava-dehibe ny fangiry firiany ary mitondra fampahirezana sy fiononana ho azy ireny tahaka nataon'i Josefa fa ny Arimatia. Misaotra tompo ary ampianaro zahay ho mpandresy hatrany atsiaro fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany eo aminay fa ny fitiavana, ny fandresena, ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen.